mianatra eo tongotrao. Valomerabantsika tsirairay avindray tonga eto fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity alohan'ny dirantsika amin'ny lesona anio dia vavakasika. Andriamanitra tiana tsara indrindra misaotra anao izahay satria anomenao tombontsoa indray ankehitriny fa nay mandray ny teninao dia mety izy ianao hiasa eo amin'ny fiainana tsirairay avy raoka ny izahay atsoro mandrakariva amin'ny fanarahana anao anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe fahatezerana ara-drariny. Na dia misy aza endrika fahatezerana maro tsy araka ny tokony ho izy, ny Baiboly dia mampianatra antsika kosa fa misy ny fahatezerana ara-drariny. Alao sara an-tsaina hoe manara-maso ny zanany kely 3 taona milalao ho tokotany ny renim-pianakaviana anankiray dia rehefa avy eo dia misy lehilahy mamelo tampoka ilay zanany. Tsy tokony ho tezitra ve izy mazava loatra fa matezitra zany. Fihetsika ara-dalàna vokatry ny fitiavana ny fahatezerana amin'ny toe-javatra tahaka an'izany. Manampy antsika takatra ny maharadrara ny fahatezeran'Andriamanitra io ohatra io. Naneho hafanam-po masiny Jesosy raha naneho hatezerana ara-drariny tamin'ireo izay nanao ny tempolin'Andriamanitra ho toerana fiarovana sy firenjiolahy mba hanararotan'ireo mpitondra tena sy kamboty ary mahantra. Nampiasaina angalarana sy ampahorinan'ireo izay marefo indrindra ny tempoly sy ny fanompom-pivavahana tamin'izany, kanefa natao aneho ny fahasoavan'Andriamanitra mamela heloka sy manadio ny mpanoty izany. Tsy rary ny ara ve raha tezitra noho izany fa vetavetan'izany Jesosy. Ahitana ohatra hafa koa momba ny fahatezerana ara-drariny io ny ao amin'ny marika 10 sy ny marika 13. Rehefa nitondra zaza eo amin'i Jesosy ny olona ka niteny mafy an'ireny ny mpianatra dia tezitra Jesosy hoy izy tamin'ny mpianatra hoe avelao ny zaza anatonay. Tamin'ny toe-javatra hafa indray rehefa nitady an'izay ampianganan'i Jesosy ho mpandika ny sabata ny fariseo noho ny nanasitrana ny olona tamin'izany androany dia nanontany azy ireo Jesosy hoe inona no mety atao amin'ny sabata, ny manao soa va sa ny manao ratsy, ny mamonjy aina va sa ny mahafaty? Nijerijery azy tamin'ny fahatezerana izy sady nalahelo noho ny amafy ny fony avy eo dia nisotranin'ilay lehilahy. Ny amafy ny fony izy ireo no nampalahelo an'i Kristy ka nahatezitra azy. Hatezerana ara-drariny vokatry ny fitiavana tsy misy hafa amin'ny fahatezeran'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha izany. Tsy tokony ho tezitra amin'ny ratsy ve ny fitiavana indrindra raha ny zavatra tiana no asiana ratsy? Fanontaniana apetrako aminao izany ary amino fa azonao ny tenambara amin'ity anio ity. Fitiavana lehibe tokoa ny amian'ny Tompo antsika aoka ny isika tsy hamingavinga na hanao atsaramina an'izany fa ianararoatra dia ny mbola misokatra ny fanomezam-pahasoavana amintsika. Amen. Andriamanitra tsara indrindra-danitro mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ampio izahay Tompo handeha amin'ny fahamarinana sy ny fanetretena rehetra avy aminao ka hatsiaro indrindrandrindra fa voaisa ary voafeny fotoana iainana eto. Mety izy ianao ihany koa Tompo mba hamangy ny isa-trokantrano izay mihaino sy manaraka izao fandarana izao. Ianao mihitsy Tompo no hitoetra ao aminay. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.